Minam nendray aroka anjaka tao anatinay ianao. Manasa anao zay Jesosy anjaka sy anapaka am'izao fotoana izao. Tomoery anao hoe fanamasinay hitariky anay ampiteny anay. Indrindra hijery ny fiainanay manokana. Rakofanay amin'ny ranao Jesosy rehetra atao eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mazotoerana isika. Alleluia. Afaka marabainao ve nakaikinao hoe tonga sondra ire. Sady tikitsika tsara izy hoe mpandresy hoe anao. Mitahin'Andriamanitra hoe ny fiainanao. Amen. Miarabantsika rehetra tonga sondra ia am'izao fidirana faharoa androany zao. Tompo any hitahinao e. Ary manonona zany ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Tsy very maina zao fotoana tonga avanao etzao. Ao ataon'Andriamanitra ho isy fiantraikana trany amin'ny fianakavianao any. Amin'ireo zavatra mampitepitepy anao rehetra hiditra mitsehatra ny tanàn'Andriamanitra. Ary za manonona fahasalamana, fanasitranana, fitahin'Andriamanitra ho anao sy tonga eto androany. Alleluia. Zay minao amin'izany mba manaova mafy hoe amen. Tsara ihany mampafantatra antsika fa amin'ny asabotsy zao tsika dia magnatanteraka dalina indray ary amin'ilay mega eglizy. Mba sy bravo mafy ho an'i Jesosy. Ary dia mbola manentana trany tsika rehetrarehetra zay mba tokony hifametanana, tokony mba hanampy na ara-bola na ara-materialy aza mihafahafa mihitsy fa tena atero zay azonao aterina mba ho fanohanana amin'ny fagnamboarana ny tranon'Andriamanitra. Tegna javenanao fa mila vola ny fagnamboarana ny tranon'Andriamanitra. Ka entanina antsika zanaka rehetrarehetra aza mihafahafa. Tenina amin'ny akaikinao mihitsy zany aza mihafahafa. Dia sady anotaniny izy ino mampihafahafa anao e. Alleluia. Hitantsika rehetra ny mitaontsika. Amen. Amin'ny asabotsy zao zany zay programa zay ka anasana antsika rehetrarehetra. Indrindra ny vatan-dehilahy zany tena ilaigna amin'ny satria misy akibatabata amin'io misy asa ilana sandy. Ka mba ahitana sady mba samy mitondra impermiable. Ty ny toetrandrotsika tia tsy fantatra hoe nanakory amin'io fa minao fa ho avy ianao. Tahiny tompo are. Ny lesona sain'i Jesosy zaraina amintsika androany dia makasika ny atao hoe fanatrehan'Andriamanitra. Inona hoe fanatrehan'Andriamanitra. Antsika rehetrarehetra dia tokony olona tia mikatsaka ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary zay ny antony mahatonga antsika magnetsika ny finoana anao amin'ny alalan'ireny mosoara. Hitanao ilay mosoara ilay namiditsika teto ireny, mbola misy moa izy io ho an'izay mbola mila avy eo. Izy ireny tomboky du point de contact ahafahanao miahona amin'ny atao hoe fanatrehan'Andriamanitra. Tahiny tompo anenao. Ilaina revana isanao sanandro ny miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Takina mihitsy zany amin'ny fiainam-panahy. Ary ny fanatrehan'Andriamanitra dia tena zava-misy mihoatra noho ny fisiny zavatra rehetra. Mihoatra noho ny fisinao eo zany fisin'Andriamanitra. Alleluia. Mbola tsisy zao tontolo zao dia efa nisy Andriamanitra satria Andriamanitra ny nanamboatra n'izao tontolo zao. Ka indrindra anao fa mivavaka io zany ndana mba mino amin'izay fa Andriamanitra dia misy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ny Andriamanitra vavahantsika dia misy mihoatra noho ny probleminao. Misy mihoatra noho zavatra mampitipitipy anao. Misy noho ny tsy fisimora. Amen. Misy noho ny fisiny rivotra. Anao le rivotra iainantsika. Io bera mbola mampisalasala par rapport amin'ny fisin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra nanamboatra ny rivotra iainantsika. Ka tsy possible mihitsy zany hoe rivotra misy nefa Andriamanitra tsisy. Ary ny ahafahantsika miaona amin'ny atao hoe fanatrehan'Andriamanitra dia ny finoana ao anatintsika. Ny entaenta ananatsika. Azo antsoina ihany koa hoe ny sensibilité ao anatintsika. Trenao zany mila mba sensible. Satria misy karazan'olona tena tsy mba sensible mihitsy amin'ny présence de Dieu. Nefa revana ny olona te hiaona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany mila olo ahoana moa zany mora voakasika. Tena hoe sensible. Mora kasina. Fa ndraindraiky antsika sarotra kasina.
Nendra tsika tsy mety voakasiky ny herin'Andriamanitra mihitsy. Voalohany indrindra matetika isika mitady an'Andriamanitra amina fahazara. Diso zatra loatra tsika. Hoe alahady androany dia mandeha tsika. Misy fivorim-bavaka ny am-piangonanay dia lasa tsika. Fa tsy mba misy zavatra ao anaty ao hoe za androany iona amin'ny herin'Andriamanitra. Ka manomboka izao na ianao mivavaka rery an-trano ao ary mino fa eo ny fanatsen'Andriamanitra. Anao mandeha ambony posy iny mino fa miaraka amin'ny fanatsen'Andriamanitra. Mandeha mivarotra ianao rapitso, mandeha miasa ianao, manao ny asa aman-draharaha isan-karazany miaraka amin'ny fanatsen'Andriamanitra. Halleluia. Ary voalazan'ny Baiboly zany fa tsy izaho tsony izy no velona fa Kristy no velona atao. Ao anatinao ao Andriamanitra rehefa miaraka aminao izy. Ary mba minoany zany ianao ekeo zany mba ahafahan'Andriamanitra hiasa. Satria rehavana ny zavatra tsy inona tsy afaka nitranga amin'ny fiainana. Ny zavatra tsy maharesy lahatra anao tsy ahitanao vokatra. Indrindra indrindra fa ny zavatra tsy mbola nandalo tao amin'ny sainao mihitsy tsy possible mihitsy iny ho hita maso. Ka mba hampandalova kely anatin'ny sainao ny fisian'Andriamanitra, indrindra ny fanatren'Andriamanitra. Atao anatin'ity fiangonana misy antsika ity misy fanatren'Andriamanitra. Ao anatinao misy fanatren'Andriamanitra. Amin'ny tokantrano misy anao misy fanatren'Andriamanitra. Halleluia. Raha resaka fanatren'Andriamanitra tsika dia tsy zavatra hoe tsotsotra zany, fa zavatra natao anovana fiainan'olona. Hitanao mahatonga ny olona anankiray na dia miaina tagnatina ditra izy, fa nanomboka izy mivavaka iny niova izy. Tsy hoe ilay fivavahana loatra no namova anazy fa niaona tamin'ny fanatren'Andriamanitra. Halleluia. Niaona tamin'Andriamanitra, nahita n'Andriamanitra. Ary io Andriamanitra io rasana bava. Rehefa te hiseho aminao izy dia miseho. Fa tsy ho fitoerana. Tsy miandry ianao hoe manakory na manaleza. Jereo fotsiny fa lazain'ny Baiboly zany fa na dia mbola panota hono antsika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Zany hoe efa ela tany zany izy efa tiany ianao. Ary zavatra zay no nisehoany tamin'ny Mosesy na ihany tamina toerana dia tsy dia nandresy lahatra loatra. Satria tany ampiandrasan'ondry Mosesy no nahita n'Andriamanitra. Ny toerana ampiandrasan'ondry zany mazava ho azy eo ny ondry no manao ny fanao rehetrarehetra. Eo ny ondry magnano maloto. Ary eo ny ondry mety hoe tsy fantako. Hainao tsara angamba ny toerana emesina ondry zany tsy voafetra ny zavatra misy eo. Zany hoe tsy toerana madio fa toerana maloto. Dia izay ny somary nasanganena ny Mosesy. Satria toerana efa fandalovany foana io isan'andro fa gaga izy fa nisy aritsy ny rehitra tao. Ilay voalazan'ny Baiboly hoe roy meny. Tsy sahala amin'ny aritsy fitany isan'andro. Otrany hafahafa io izy. Dia jereo tsara fa lina Mosesy. Raha anao zany tsy manana etaeta, raha anao tsy lina, tsy possible anao iona amin'ny fanatren'Andriamanitra. Satria lina Mosesy mba te izany hoe aloha lina eky mazana raha karaha ty. Za sûr et certain fa misy amintsika reo lina dia tonga dia tiziona dia zao no lasa tamana tiziona. Misy avana fotoana ilana io haliavana io. Tsy na any konjule. Kaya toko ianao. Misy fotoana ilana ny resaka curiosité. Hoe andraso eto mba jereko. Andraso eto mba zahako hoe ino marina raha misy ato. Nendray manko ny zavatra henontsika ny averany any zavatra. Tandremo fa zareo kônay karan'izao. Zareo kônay karan'ry. Dia lasa iny manakana antsika tsy fanena ny fanatren'Andriamanitra. Tadio fa anisan'ny zavatra tsy tiany Satana ny andehanan'olo araiky mivavaka amin'ny toerana misy fanatren'Andriamanitra. Raha ny amin'ny toeran-kafa ianao tsy raha ino. Fa raha vao manomboka ianao resy lahatra zany dia amin'ny toerana anankiray misy fanatren'Andriamanitra anangana ny problema. Zany ake mahatonga antsika mety efa maro ny fiangonana ny andehananao mivavaka fa tsisy olona nanana problema taminao.
fa nanomboka reny zareo anao nandeha amin'ny jona firesaka avy ny resabe maro samihafa satria fantatsy devoly fa eky le toerana nafatanao ary inandrindra raha vo ianao io ifanena amina mpanompon'Andriamanitra zay mitondra ny fanatren'Andriamanitra tsy maintsy misy sakatsaka misy ranabavy zay tafideny taminah mitsy hoe mba efa ela ihany paster Rozy Baba fa tsy fantako profesaka zany le amin'ny ziona mozy tsy maintsy misy sakatsaka le tsotra ny navaliko anazy fantany devolo a fa ndeha mitoerana misy fanatren'Andriamanitra io dia sakatsakana dia nivavaka ho anazy moa zaho enao za zaki satria fianakavianjareo mivory fo misana amin'ny fandehanany aty enjanane zany hoe namorona ama fivoriana manokana mihitsy izy satria mandeha mivavaka am'izy io engane ho anao zay tratranaka ohatran'izany ny tompo amehery anao manokana alleluia amen amen zavatra lehibe lavana ny fanatren'Andriamanitra fa tsy zavatra kely zay natonga nanatoranao a rehefa ny olona anankiray miaona amin'ny fanatren'Andriamanitra na dia zavatra nampatahitra anazy io raha tsy ampatahitra tsony ianao zao miala bainy an-trano mety misy zavatra nampitebiteby anao fa miala eto ianao reso alleluia raha nisy zavatra natahoran'ny Farao indrindra natahoran'ny Mosesy indrindra dia i Farao milefa fitandramon'ny Farao ane Mosesy fa après niaonan'ny Mosesy tamin'le rumeny le fanatren'Andriamanitra jereo fa ino nanosika anazy andeha hiverina tany amin'ny Farao mitsodrananao sa ireo zavatra natahoranao rehetra tsy ampatahotra anao antsony ary Andriamanitra nomenao hery sy fahasoavana ahafahanao mifanena aminy mitsodrananao sa ho resinao any amin'ny problème amen na satria amen zany koa ielipa aminany raha nisy olona natahorany Eli indrindra dia iava fa rehefa niaona tamin'ny fanatren'Andriamanitra Eli tsy nataon'ny problème matsony ny fiaonana tamin'ny araba mety misy aminareo miaino anareo mety ao anatina trosy mety misy aminareo miaino anareo anatina problème isan-karazana enoi fotsiny zavatra lazaiko anao eto ny herin'Andriamanitra androany anafaka anao ny situation misy anao io hitatsika rehetra ny tompo alleluia dia jereo am'izay ny Mosesy fa no le etaeta tao anatiny no izy lina amantajavatra dia nivily izy ary nifanena tamin'le rumeny ny toerana oza teo iny raha vo fiandrasana ondry zany maloto ny toerana raha vo fiandrasana ondry zany tsy dia mahafinaritra fa teo mihitsy no safidin'Andriamanitra sehina tamin'izay dia misy Andriamanitra tamin'ny ananan'ilay rumeny hoe Mosesy a esory amin'ny tongotra ao izy nikapanao fa tany masina hidiavinao eo izy Mosesy manoviana ndraiky hitanàna ty nivadiky tany masina mba letry noviana ndraiky na masina aketo satria ny ondro fiandrasan'ny Mosesy dia mpanao maloto eo ary za mino fa natramin'ny Mosesy ary mety efa nametrika takeko satria ny mpiandrono tsy manana dosy sy besi rehefa zegny ampireakany ananjy any mirehatra fa teo mihitsy Andriamanitra rehefa namoresy lahatra ary navadiky Andriamanitra ny anaran'le toerana hoe tany masina tadio zany fa raha voenao io mifanena amin'ny fanatren'Andriamanitra ninona faharatsianao ninona zavatra tsy manjary nataonao ho avadiky Andriamanitra ho vehivavy masina sy lehilahy masina satria ny fanatren'Andriamanitra manova anao fanatren'Andriamanitra mitransforme anao lasa olo vaovao mifanena tamin'ny fanatren'Andriamanitra ke soly fa zay rehetra nitadiaviny hita ary tsy vitan'izany fa nosoran'Andriamanitra no mpanjaka tenao io izy amin'ny mahalala amin'ny herinandro io ho isy promotion amin'ny herinandro io hisy ola dia ampiaon'Andriamanitra aminao satria niaona tamin'ny fanatren'Andriamanitra eto Andriamanitra revana androany ary hitan'io situation misy anao io fantany io zavatra mampitebiteby io ary ho regleny io androany amin'ny anaran'i Jesosy mino zany venao hoe alleluia mba tiako mampitombo anao ny finoanao androany ino fa eto ny fanatren'Andriamanitra
Haleluya. Ay Jesus eno. Ny olona miaraka amin'ny fananten'Andriamanitra revana misy afainganam-pandeha. Misy afainganam-pandeha. Tsy le accélération divine. Efa nazaventsika teto zany taditinao. Tamin'ny Eli mpaminany izay nivavaka mba hilatsahany ranonorana. Samby tamin'ny toerana anankiray mitovy na Eli mpaminany na le mpanjaka Ahaba. Rehefa miteny tamin'le mpanjaka Ahaba Eli hoe ndana am'izay anao sao dia tratrany ranonorana io. Dia lasa izy ozy ny Baiboly nandray ny kalesiny. Nitaingina soavaly izy zany. Dia mamazineo ny dina soavaly zany fa tsy moramora. Soavaly efa oran'andro. Fa Ahaba efa lasa taloha. Eli nanaraka farany na dia tongotra mbola dépassen'i Eli Ahaba nandeha soavaly. Taizany secret fanatrehan'Andriamanitra. Ka za mino sy matoko fa mba ty fotoana ty ho isy zavatra betabe ho dépassenao. Satria ny olona miona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra omen'Andriamanitra fandehanam-pandeha. Resaka na miditsy nagnano combien hatramin'izay manomboka ifandrombahan'olo. Ny zavatra nitadiavanao vidy ela be tsy mety lafo manomboka ifampitadiavana. Raisy zany fahasoavany zany amin'ny anarany Jesosy. Satria eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Mino zany venao io e. Tena inonao ve zany teniko zany e. Anomenanao afainganam-pandeha Andriamanitra. Afariavana zany fiainana miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany. Ary mba minoany zany ianao. Ny olona manana ny Jesosy dia manana fanatrehan'Andriamanitra. Ny olona nandray an' Jesosy nandray fanatrehan'Andriamanitra. Ao anatinao zany zavatra tenenina. Fa matetika anao rehefa ny zavatra na ananana raha tsisy nampahafantatra dia lasa tsy iainana. Zay mahatonga Baiboly milaza raha mbola zaza ozy ny mpandoko dia mitovy amin'andeho ihany. Na dia efa tombo ny zavatra rehetra azy. Ny zaza dia miteneny eto vitsy ny zavatra fantany. Tsy ny zaza moa rehefa mivoafetra ny zavatra fantany. Fa misoran'Andriamanitra ianao fa nampahafantariny tompo androany hoe mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Asa matatra dia voly zany. Tadidiko tamin'ny maraina zany foa mandraigna be zay namombana ny TV sonatsika ty. Dia mipetraka za amin'ny toerana anankiray misy sarisarin-drano boaka. Ino raha volaniny zay ozy dia voly. Dia ny moa izy moka izy. Za mitodika afara ohatran'izao hiko izy koa. Dia ny moa fotsiny zany. Midiry eo raha sahiditra amin'ny ranon'i Jesosy. Vao niaraka tamin'ito dia nanonjavony izy tsy hitatso. Azonao loatra. Zany hoe tehiteny zany Andriamanitra fa ninona zavatra atao devoly aminao raha vao manana fahalalana sy fatakarana ianao tsy afaka manetrana. Tsisy raha afaka magnindra. Satria tsy ridy arikaratao zay za mba midosina. Tsy ridy makarikary. Io za tamin'andro mbola tsy mahay mitsiro. Azao hoe zany. Io zany ny minitra anao mitombo fatakarana, mitombo fahalalana, mitombo hery sy fahasoavana. Zany rehefa mahatonga Baiboly milaza aza mavoy ny fiarahantsika miangona. Satria ny fiarahana miangona mampitombo fahalalana. Ny fiarahana miangona mampitombo hery. Ny fiarahana miangona mampitombo ny fanatrehan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Alleluia. Fa raha anao zany le kamokamo mandeha mivavaka ndraiky tonga ndraiky tsy tonga reky dia lasa misy karazana fahalalana zarain'Andriamanitra tsy hananao. Ary mahatonga ny dimensionao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hitombo dia ny habeny zavatra fantanao. Ino daholo zay mba fantanao anatinao. Fa ireny mampitombo an'izy. Ka i Jesosy anie ianao. Alleluia. Amen. Ary amin'ny tontolo fanahy ny etsika dia midika fiainana. Vakio tsara ny Genesis toko voalohany dia ny faharoa. Fa ny fanan'Andriamanitra ozy namomba tambony rano. Zany hoe ny etsika tambony rano. Ny aina. Ny etsika dia midika fiainana.
Arazavaina ny dikany hoe présence de Dieu na hoe fanatsen'Andriamanitra dia hoe Dieu en mouvement. Andriamanitra mihetsika. Alléluia. Mihetsika. Zany hoe raha lazaina zany fa mitondra ny fanatsen'Andriamanitra ny vehivavy anankiray na ny lehilahy anankiray dia mitondra ny fihetsiketsehan'Andriamanitra izy zay. Ary Andriamanitra tsy hoe mihetsika satria te handihy fotsiny fa mihetsika satria te hiasa ho fiainanao. Hihetsika am'izay ny tagnan'Andriamanitra manataka. Tsisa mitady io zay. Raha ianao zany resy lahatra fa ao anatinao Andriamanitra dia ao aminao zay ny fanatsen'Andriamanitra. Ary dikany atao hoe fanatsen'Andriamanitra dia hoe mihetsika miaraka aminao Andriamanitra. Mihetsika aminao ny fahasoavana. Mihetsika aminao ny fanasitranana. Mihetsika aminao ny fitahia. Mihetsika aminao ny fandresena. Mihetsika aminao le famatsiana mahagaga avy amin'ny Jesosy Kristy. Izay mino an'izany mba manaova mafy hoe amen. Zay ny izy raha. Ka raha mino ny fisiny rivotra ianao dia tsy tokony hisalasala eny amin'ny fisin'Andriamanitra. Tsika zao na tsika anatin'ny efitrano ato mahatonga antsika afaka miaina soamantsara misy rivotra. Dia tsy hitako inona ny tokony hampisalasala anao ny amin'ny fisin'Andriamanitra. Amen. Be-tape ny olona milaza hoe tsy mino izy raha tsy mahita. Tsy voatery ho hitanao ny zavatra anankiray ho azo lazaina fa marina. Izy ova aminareo zao nahita coronavirus nefa anao magnatao kasibosy. Azonao ve zany? Tsy voatery hoe hita amin'ny maso ihany ny zavatra anankiray ho azo lazaina fa misy. Ary za milaza aminao fa ninonino nareo karazana microbe zao hoe aretina izy ireo tsy hoe tamin'iny vao nisy fa tamin'iny vao nisy découverte mahakasika an'izy. Azonao ve zay? Fa ny zavatra zay rehefa vita n'Andriamanitra taloha noho izany ny fisin'Andriamanitra dia zavatra azo tsapaitana, zavatra maro. Ka ny kristianina tsirairay na lehilahy na viavy dia mitondra ny fanatsen'Andriamanitra. Anao mihaino anahy io raha tegna resy lahatra ianao fa ao anatinao Jesosy mitondra ny fanatsen'Andriamanitra. Lazavaiko anao teo fa midikony hoe présence de Dieu dia hoe Dieu en mouvement. Hihetsika am'izay Andriamanitra ao anatinao. Hihetsika am'izay fahasoavana mavety be aminao. Ary amin'ny farafaran'ny taona ty ho hisy accélération atao. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nisy namako zay moa tafiteny an'izany mihitsy hoe zaho paster raha nandilika irivotra eny antsika io izy io le Andriamanitra. Fa ahoana hoa? Fa zay fotsiny mba fandraisan-dahatra. Tsy biblika akory zany. Fa Jesosy zay be andro lazy. Fa ny fanamasina dia sahala amin'ny rivotra. Mitsoka amin'izay ty mitsoka nefa tsy hita maso. Ay ny tompony ianao. Ka tiako ambara anatin'izay mba ndao mba samby mifantoka misimisy kokoa ny amin'ny fisin'Andriamanitra. Ndao mba samby mifantoka misimisy kokoa ny amin'ny présencen'Andriamanitra. Andriamanitra hoa rehefa te hisehotra ny fitoerana. Fa nazavaiko zany. Le toerana fiandrasan'ny Mosesy ondro zay lazaina fa naloto teo izy laza isorany tongotra ny kapanao fa tany masina. Satria ny fanatsen'Andriamanitra afaka mamadika tantara. Le tantaranao mampalahelo io avadika feno voninahitra. Le tantaranao tsy dia nisy nilan'olona anazy taloha avadika olona tadiavina. Tsy eke mahatonga ana matetika midoroha homela aminao raha ny tantaranay zao taloha zao tsy mampititandregny raha koranina. Fa rehefa neona tamin'ny fanatsen'Andriamanitra zay dia nisy transformation. Engany ho aminao koa zany manomboka ho amin'ny tokantranonao zany, ho amin'ny fahasalamanao zany, ho aminao fianakavianao zany, ho amin'izay rehetra ataon'ny tananao misy transformation. Alléluia. Amen. Ary raha jerevanao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra dia niseho tamin'ny alalan'ny rivotra. Misy rivotra ozy izy mitsoka avy any antsinana. Bakeo tsara amin'ny Baiboly. Miseho tamin'ny lalàna rivotra Andriamanitra. Ary ny antsoina ihany koa hoe fanatsen'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra miasa. Présence de Dieu égale Dieu qui travaille. Na hazavaina ihany koa hoe Dieu qui fait. Manao zavatra. Andriamanitra miasa, Andriamanitra manao zavatra. Zany hoe raha miaraka aminao ny fanatsen'Andriamanitra dia mazava be miasa ho fiainanao Andriamanitra, manao zavatra ho fiainanao Andriamanitra. Dia anao mandehandeha zany mila mahatoky fotsiny na miatrikaty ara za
miasa ho an'Andriamanitra. Ianao matory mila matoky fotsiny fa na miatrika problema raha za manampy anazy. Zay karazam-bolona zay mila anazy. Ary misy rehefa fotoana tena tsy avitana amin'ny vavaka. Fa amin'io fotoana tsy avitana amin'ny vavaka iny inona no ilaina aminao? Fatoky. Fatoky anao. Alleluia. Tsy misy fotoana tsy anao kivy. Iny fatokinao iny tsy iny fa iny le fatokinao le présence de Dieu miaraka aminao. Tsy amelana reverery aho. Iny raha ozy mombanareo mandrakariva mbaram-batapera zao zao. Tsy hoe anao misy vola foana tena Andriamanitra hoe za tatatako tsy miasa mety fahalana. Iny tsara raha tsy totro be karanonao. Fa na misy vola anao, na tsisy vola anao, na miasa anao, na tsy tianao, fony mbola paninao tena efa maty amonjy anao. Donc za tsy miankina amin'ny hoe fotsy anao sa mainty. Tsy miankina amin'ny hoe lava sa fohy. Fa tiana Andriamanitra. Ary midéclaré mazava mihitsy zany hoe fitiavana mandrakizay ozy no mitiavako anao. Ary zany ozy nampiraketana ny famondrapoko anao. Tsy soko zany. Ny zavatra andrasan'ny tompo amintsika reo zany dia tsika mino ny fisiny. Zay fotsiny. Raha vao inonao moa kirevana ny fisiny zavatra anankiray, samy resaka ny zavatra io ianao. Samy teny amin'ny zavatra io ianao, ary matoky amin'ny zavatra io ianao. Zay karazam-piainana zay ny takin'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra aminao, ny finonao ny fisin'Andriamanitra. Ny fanekenao anatinao fa misy Andriamanitra ary afaka mamahaolana. Raha tonga eto ianao androany mivavaka, mba avy anao za mino fa eto Andriamanitra iregle situation. Tsy dia sitraponao loatra ny tonga eto, fa nisy tagnan'Andriamanitra ny tangananao io tonga eto mba hamahana ny problemao. Alléluia. Amen. Alléluia. Ao amin'ny Luka toko voalohany ny fahasivy folo izy dia milaza. Luka 1:19. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Luka toko voalohany andininy fahasivy folo. Zay mba manana baiboly mba tiako amaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Luka 1:19. Izy hoe ary le anjely namalika anao taminy hoe izaho Gabriel zay mitsangana eo anaten'Andriamanitra. Alléluia. Zaho izy Gabriel zay mitsangana eo anaten'Andriamanitra. Amin'ny teny français dia hoe je me tiens devant Dieu. Zaho izy mitsangana. Je me tiens dans la présence de Dieu. Alléluia. Io toerana tokony hisy anao io manokso. Mitsangana eo fananten'Andriamanitra. Matory anao matory eo fananten'Andriamanitra. Mandeha anao mandeha eo fananten'Andriamanitra. Mipetraka anao mipetraka eo fananten'Andriamanitra. Zay rehetra ataonao miaraka eo fananten'Andriamanitra. Io le avane no anisan'ny fahatakarana, fahalalana, fandresin-davitra zay mila ananantsika kristiana. Ny fatokitsika fa eo Andriamanitra manampy antsika. Ary fanazany Jesosy amin'ny izy hiakatra mbola miteny an'izany izy, ino raha ozy momba anareo mandrakana. Alleluia. Tsy hoe rehefa miatrika problème ianao dia tsy eo-tsony Andriamanitra. Tsy hoe raha misy marary ny fianakavianao dia tsy eo-tsony Andriamanitra. Tsia narary Lazarosy fa teo foana Andriamanitra. Maty Lazarosy vao maera nitombo ny fitiavan'Andriamanitra azy. Alleluia. Arakaraka ny asatra zavatra lalovanao vao may mampitombo ny fitiavan'Andriamanitra. Ary amintsika miteny zao Andriamanitra vonona iregle any. Izaho hoe ho regle io e. Fa ny fantanina mipetraka mba tegna matoky ny fisiny eo fiainanao ve. Atokisanao ve ny fisiny. Jereo vao nirevana ny réaction antsika raha vao misy vola bebe amin'ny banque. Raha misy vola bebe anananao anaty poketrinao e. Jereo vao ny réactionnao raha vao manomboka renao hoe ho isy zavatra zao azonao e. Nefa revana ny fisin'Andriamanitra mihoatra lavitra be. Satria ny minitra ianao io mahery mahatsapa ny fisin'Andriamanitra ka resy laty ny fisin'Andriamanitra zay rehetra tadiavanao réglé. Satria za teo ny présence n'Andriamanitra, Dieu en mouvement, Dieu qui fait. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Tain'i Jesosy manokana ianao mihetsy eo ampiananao ny Andriamanitra rehefa zaho mivoaka ny trano dia matetika manao sangisangy mivaly hoe miverina andreo azaho hoe miaraka amin'ny fijoroana vahaolombelona. Amen. Satria fantako fa mivoaka miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Miverina an-trano zaho miverina miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Tsy reny zany ianao. Zany natonga ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego nandeha nidorana tanaty lafaoro rehetra. Olo anankitelo zareo natao tao. Fa rehefa tonga ny mpanjaka te hivisite anjareo telo afaka fotoana fohy dia nahita fa olona efatra tao. Ny antony tsy hoe rehefa milamina ela anao dia miaraka aminao Andriamanitra. Fa na dia ao anatin'ny lafaoro mirehetra afo mahazo anao io ianao miaraka aminao Andriamanitra. Tsy mahafoy anao zany Andriamanitra gasina. Tompotrano mety mavita manora anao miala an-trano akatao tsy mahay tompotrano. O Jesosy nitiravan'ny tompotrano anao fa zany tompo ny tompotrano mila anao. Tain'i Jesosy ianao. Ny toeram-piasana mety afaka magnonenao demande d'explication. Ny olona mety afaka mamilikiky anao fa Andriamanitra tompoko tsy mahafoy anao. Raha mba fantatrao moa afaka raha ianatro Jesosy nandray décision mihitsy ny mpita ranomasina andeha amina fasana anankiray tsona hoe Gadareny. Izy ny olona andehananjare tao olo mahola. Jereo zany fa hatramin'ny olo mahola raha tiany ndrindra folo manam-pamaby karatao. Za rehefa tiampatsiaro n'Andriamanitra dia reny foana averiko Jesosy olona hola tany Gadareny na olona narsiky. Nandianao nanaovana investissement nalaky na sambo na dia déplacé na dia tany. Tain'ny tompo ianao. Ary zay zavatsy zay nge raha sirabavy na tonga le rivotra ny samboaravoara teny an-dalana. Vao niteny fotsiny Jesosy hoe ndao tsika ry ampity. Tsy niteny zavatra maro izy. Ndao tsika ry ampity. Dia efa tonga sainy devoly eo nimorotsimony Gadarena ndraiky fa tegna an-dalana tegna miantsero le devoly le rivotra. Samboaravoara ny rivotra. Natopatopa ny alin-drano tegna ny laka. Avao niteneny Jesosy zay mandeha hoe mitsara. Patika. Alleluia. Ary tsy maintsy tonga tany amin'ilay fasana Jesosy. Jesosy tamin'io andeha hamonjy cérémonie. Jesosy tamin'io namonjy palais royal fa nandeha tany amin'ny fasana. Satria irangah io nahola dia nindesiny devoly tany amin'ny fasana. Ary rehefa namontanino ny jogodolo nareo ato legiona aleha devoly magnalinaly to andeha navany Jesosy. Ka ianao io androany tonga eto anafaka anao Jesosy. Satria tsy miova izy. Tsy miova ny fiasana. Minoa ianao fa mbaky fotoana androany ty misy zava-mahagaga ho ataon'i Jesosy. Satria zato hoe miona tamin'ny fanatren'Andriamanitra ianao. Averiko indray mandeha miona tamin'ny fanatren'Andriamanitra ianao. Alleluia. Mino zany ve tsika? Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Baiboly dia milaza fa eo amin'ny fitoerana rehetra zay ampatsiarovanareo ny anarako izy no anatonako anareo sy tahiko anareo. Fa naiza zany ianao mampatsiaro ny anaran'Andriamanitra dia eo izy. Ny minitra fotsiny ianao zany matsaro efa mihetsika izy. Zay fahatsiarovana zay tompoko no andrasa. Hitanao mahatonga ny olona miverindara mandeha magnano pomasy sy ny sisa satria nanadimo an'Jehova. Fa atsika rehetrarehetra kristiany tokony olona matsiaro an' Jehova isanandro sanandro. Alleluia. Tain'ny tompony ianao. Amen. 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 Ao anatin'ny fanatren'Andriamanitra io afaka mahatonga ny olona lasa tiana masina ny tegnany ho azy. Raha tegna niona tamin'ny fanatren'Andriamanitra zany ianao te hiala ho azy ianao hoe avelako reto tsy mety tsony reto. Tsy mety tsony. Amen. Hitanao amina mariazy tsy soratra mihitsy agnatin'ny invitation hoe tandremo ny manao soratra. Fa ny olo mamonjy mariazy izy tegna ny soratra. Satria fantana fa raha andehatrehinao misy akanjo fanaovana amin'izany. Ohatran'izany ianao raha vao miona amin'ny fanatren'Andriamanitra dia efa fantanao azy ny tokony ataonao. Na dia olo farany maditra avy agnatsara nagnatao pokony sorta iny namonjy mariazy.
Irregular from road, the nuns here. Rehefa tonga en présence de Dieu no misy fahatongavan-tsaina ho azy araky miteny io eto Andriamanitra manomboka anomeanao izy fahatongavan-tsaina am'izay zava-tokony ataonao raiso zany zay mino am'zany. Alleluia. Zany hoe ny fananten'Andriamanitra zany afaka mamova anao. Tsy revo le tegna an-tagnan'i Mosesy fa novain'Andriamanitra ho lasa fagagana satria teo amin'ny fananten'Andriamanitra. Fananten'Andriamanitra afaka transformenao. Ao anatin'ny fananten'Andriamanitra lasa manana ho azy ianao tsy hoe natiran'Andriamanitra. Alleluia. Ho hitanao fa misaraka eto anao io manomboka vita fagagana. Manomboka misy demoniaky voka, manomboka misy marazy zikana. Manaovanao zany anao ese manaovanao ese anao mivoaka avy io ka mbola misy vola manjary vidianany raha iny anaposonao mandehana mijery an'ireny mpivarotra le tsisy olo mpividy raha anao mitrety vidy zavatra de tanaka mijery an'le toerana tsisy mpividy fa tsy omeko 10 minitra anao mitsangana eo fa hitangorona eo ny olona miantony mitondra ny fananten'Andriamanitra. Zay tsika tsara Jakoba rehefa avy nitsopy ny papany rano izy le tsotro rano manegna Jakoba ne tsy natao fananten'Andriamanitra ny anjely zay miaraka tampoka ny ozy Isaka hiaraka aminao ny anjely zay nitahy any ozy Isaka hitahy anao de rehefa nandeha izy tsy nandeha rery fa niaraka taminazy le fananten'Andriamanitra tonga tao an-tragnon'ny Labana izy de lasa nitahin'Andriamanitra ny fananany Labana. Lasa nitahin'Andriamanitra zay rehetra nananany Labana. Ny antony satria nisy olona mitondra fananten'Andriamanitra tao. Josefa ihany koa raha vakinao Baiboly fagagana anie fiainan'i Josefa. De ny tsara fa Josefa nandeha tany Ezipta tsy mitondra nininy fa nitondra fananten'Andriamanitra. I Jakoba nakany amin'ny Labana tsy nitondra nininy fa nitondra fananten'Andriamanitra. Jereo fa vakivava mihitsy Labana noho ny fisinao hitako tamin'ny Sikidy fa noho ny fisinao mahatonga anavoatany. Noho ny fisin'i Josefa tandrano ny Potifara ny tombony arenan'ny Potifara satria teo le fananten'Andriamanitra. Alleluia. Ny zavatra toroko anao fotsiny mba sakafo kely fotsiny sy sainao mba mandiana mitombotombo kely fantakarana fa anatinao io misy raha mabe. Raha voaresy ratony am'izany anao manomboka hisokatra dandananao satria riavana ny fiainana dia miainga amin'izay zavatra mahatonga sainanao. Ny fahatongavan-tsaina tegna tevoka anankiray ahafahany zavatra rehetra ny olona. Nahatonga le zanagadala afaka tagnatin'ny fiarahana misakafo tamin'ny soa noho toy ny Baiboly ny saina. Hoe agny zay ry bako akozy mihina ny hany na trampiasa andreo raha voky zato io za hany ndambo raha hoaniko hany ndambo rehetra. Rehefa nody ny saina miazakazaka izy mivery ao sy mampanimona mba ataony araiky am'ireo mpanampinazy re zavozavody any aza maty ababa eo fa tonga afatsy. De rehefa tsara mahatonga ny olo mbola mantsim-bava zesika niany tsy tonga sainy borosonify. De very fa mety fô izy mivolagna tsy tonga saina izy io mantsim-bava. Io tsony atoroko anao mazava tsara tonga ava saina fa Andriamanitra ao anatinao le mpamorona ny zavatra rehetra tompony zavatra rehetra mahay ny zavatra rehetra ary rehefa ao amin'ny toerana anankiray Andriamanitra tsy mipetrapetraka fa mihetsika hetsika am'izay le izy amin'ny toeram-piasanao hetsika am'izay izy amin'ny affaire mampiasanao anao isaran'io hetsika am'izay izy amin'ny tebotebonao io amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tahin'Andriamanitra renao oza hoe ho tahin'Andriamanitra renao. Amen. Amen.
Haleluya. Ka io fanatren'Andriamanitra dia miainga ny finoanao ny fisian'Andriamanitra ao anaty. Tsisy akoatran'izany e. Fa tsy hoe miainga fa aminao vahiny avy any anafy. Fa ny fanatren'Andriamanitra dia miainga amin'ny finoanao ny fisian'Andriamanitra ao anaty. Apetrako aminao zany famontaniana zany androany, anao ve mba mino fa ao anatinao Andriamanitra? Tain'i Jesosy eny antsika zany. Haleluya. Tain'i Jesosy ianao io e. Ny olona tia miresaka makasika an'Andriamanitra rehefa matetika dia miaina amin'ny fanatren'Andriamanitra. Anao zao amin'ny toeram-piasana, ny fiarahamonina, ino raha fidena tianao resahana? Mba ino raha fikoragnanareo? Mba ino ma resaka? Raha vao anao manomboka tia miresaka makasika an'Andriamanitra, mazava ho azy. Eo zay ny fanatren'Andriamanitra. Zay mahatonga anay reto misy fanatren'Andriamanitra zay miresaka makasika anazy. Fidirana voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, arivo, valatsy, niaintala, valavo, filaka. Eza koa marao. Anefa lasa raha mikorina agnatinay ao zany le Andriamanitra, 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 Andriamanitra. Dia lasa mitondra le fanatren'Andriamanitra. Ka mba mampirisika anao koa sa naizanaiza misy anao ndana foana mba miresaka makasika an'Andriamanitra. Alleluia. Tsy tia midevoly ny olona tia fanatren'Andriamanitra. Hala midevoly. Nina ny olona mankafy fanatren'Andriamanitra. Ataony fomba rehetra avariananao. Zay mandeha fitopiteny rehetra sakafo eny Facebook-nao moa. Io manao zay karaha tafomoily zay. Dia mijery toriteny paster sy mampoina azy nefa ny raha kolokolobona. Tratra koa anao. Io fanatren'Andriamanitra io mahatonga anao ahavita zavatra mahagaga. Tsisy akoatran'izany ao. Ahoana paster tonga nahavita an'izao? Ndana mitady fanatren'Andriamanitra. Io nefa zany miainga amin'ny finoanao ny fisian'Andriamanitra ao anatiny. Alleluia. Amen. Ka misy kavana ny antsoina hoe présence simple. Tsy hoe simple ara-baktely, fa hoe fanatrena tsotra. Ohatrany ahoana moa zany? Eo zany le fandehanana aminao fahazana. Zany hoe mino izy fa tsy tia hiditra lalina. Misy olo hoe mino fa tsy tia hiditra lalina. Misy olo miaina amina présence simple. Ohatra tonga be foana dia tompo fahita. Tsy tia hiditra lalina amin'ny zany. Izy mino fa tsy tia hiditra lalina. Fa misy tegna tsy na hoe présence ultime. Présence ultime de Dieu. Ity fanatrena anankiray ity zany karazana fanatrena anankiray zay azo lazaina hoe sasatra. Tsy olo jiaby mahazo azy. Anao sana nataon'ny Mosesy zao, tsy olo jiaby tanaty Baiboly nahita hoe meny zany. Fe Mosesy zay. Io le présence ultime. Satria ity matetika dia natokan'olona manana antso. Izy manana antso dia misehon'Andriamanitra izy. Amen. Ary rehefa ity no mitranga, lasa misy fanekena ataon'Andriamanitra amin'ilay olo. Misy karazana fanekena. Zay rehefa mahatonga Baiboly aza manendy ny olombofo teo. Ny antony, niaona tamin'ilay présence ultime izy. Nareo? Niaona tamin'ilay présence ultime izy. Dia tagnatin'ilay présence ultime nisy fanekena nataon-dres'Andriamanitra. Za manomboka androany ny pasteur Davida. Ohatry zao ny dia ho ataoko aminao. Ohatry zao ny zavatra misy. Ohatry zao ny zavatra misy. Tsy olo jiaby anefa magnety an'iny fanekena iny. Dia iny amin'izay ndraika avakany ndraika ry Miriama ndraika tsagitsagiry. Amisesy. Amisesy zany. Moramora tamin'ny Miriama no niteny rahany. Fa nivokatsy rahan-drahany iny avy eo. Ny antony, olona niaona tamina présence ultime zany revana. Tsy azonao ty. Hitahinao any amin'ny tombotry. Oza hoe hitahinao Andriamanitra. Alleluia. Amen. Tsy ny olona rehetra misehon'Andriamanitra ohatran'io. Fa misy mission zay tian'Andriamanitra dia ataony dia nametrahan'Andriamanitra zavatra. Alleluia. Mosesy ravana tsy nahay niteny. Nefa dia jerevo
Satria teo amin'ny fanatren'Andriamanitra izy dia vitany mission. Sisy ny tetika begaye magnano bonjour zany le raiky bonjour misy mandomo hoe lakambony vo io voatonona ny raha ary zay rehefa tsara zay natonga nanjy rehefa niteny'Andriamanitra no andeha hiteny amin'ny Mosesy azaho tsy mahay miteny votsa lela votsa baba andrasona kozy Andriamanitra fa ameko olo raiky ianao antsoina hoe Aaron. Il s'appelle Aaron. Fa izy izy no isy olo vavanao. Fa vakio tsara amin'ny Baiboly. Fa i Aaron tsy mbola niteny tamin'ny Farao zany fa i Mosesy daholo. Azonao? Tsy voasoratra ato mihitsy hoe ary Aaron niteny tamin'ny Farao. Fa hoy Mosesy tamin'ny Farao. Ay tokony ianao. I Mosesy ihany no miteny. Avy taiza io hery io? Avy teo amin'ilay fanatren'Andriamanitra. Rehefa ianao zany eo amin'ny fanatren'Andriamanitra ka zinavavy na dia zavatra tsara vitanao hatramin'izay lasa vitanao. Na dia zavatra ilazainao hoe impossible lasa possible. Aoka ho aminao zany manomboka androany amin'ny anarana. Mino ve ianao fa eto ny fanatren'Andriamanitra? Tsangana moramora ianao mitoerana amin'izao. Alleluia. Manoloko vavaka ianao fetrao amin'ny fonao ny tananao hoe mino hoe za Jesosy ny amin'ny fanatrehanao. Mino hoe za Jesosy fa ento ianao. Mino hoe za Jesosy fa mihetsika atao anatiko ianao. Mino hoe Jesosy hoe fa naizaraiza ny anako manomboka androany tsy mandeha irery afa miaraka aminao. Mino hoe za Jesosy fa hihetsika amiko amin'izay ny tananao mahery. Hihetsika amiko amin'izay hoe ny fahasoavanao. Hihetsika amiko ny fitahinao. Sanatao antrany ny feonao dia mba miresahany fona manontolo. Misaotra tompo. Misaotra ny amin'ny fitiavana. Mangasiky ndraiky anao zay. Tompo nizaniza ao anatin'ny teboteby androany. Ao anatin'izao fanatrehanao zao aoka ho vadika ero aza. Nizaniza Andriamanitra eo managna zavatra mampatahotra. Aoka ho marina aminy le tsodrany teo hoe tsy mampatahotra azy itsolo. Vadika fitahinao anao aneny olona. Vadika fandesinao anao aneny zavatra mampiompedy anao. Ary ho ampihavan'Andriamanitra amin'ny fahavaranao anao. Ataon'Andriamanitra mifanena amin'ny fitahina anao. Satria eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Raisa ny fanatrehana iza. Raisa. Aoka ho feno ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainana. Saotra anao. Mitsoka anao zay. Mitroany
Oi tanana mafan Jesus. Haleluya. Tsy mahita n'Andriamanitra ianao. Tsy maintsy miova ny feonao. Tsy nahazo hery ianao teto androany. Nahafahanao namantatra fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra no misy ianao. Haleluya. Mazao toerana vetivety.